Manonona ny fiadanan'Andriamanitra ho aminao sy ho amin'ny ankonanao ary miarabanao tonga soeto amin'izao vavaka sy fampaherezana izao ampifaliana sy ampanetretena no izarako aminao ny tenin'Andriamanitra ary alohany andrenesantsika izany dia manasanao hiaraka hivavaka isika. Ray tsara indrindra ianao ary raiko amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Misaotra anao ny amin'izao fotoana tsara sy fotoana mahafinaritra izay menao izao. Misaotra anao ny amin'ny teninao ary misaotra anao ihany koa ny amin'ny tolotsaina sy ny fampaherezana izay omenao anay. Ary misaotra indrindra ny ampandrenesanao anay indray amin'ity androany ity. Fa mino izay fa ny teninao dia velona sy mahery. Izao dia fitaovana fotsiny ihany ivoahan'ny teninao fa ianao no Andriamanitra tompon'ny teny. Ka dia mangataka tompo mba ho tahinao manokana ny teninao mba tsy hiverina foana any aminao. Fa mba hiantefa ao am-poniny tsirairay avy rehetra izay ampandrenesinao izay tominao andre izao teninao izao Andriamanitra fa ianao no mitoana. Ka dia mangataka tompo mba hisy fiantraikany lehibe amin'ny fiainam-panahiny tsirairay avy rehetra izany teninao izany ary mba hitondra azy amin'ny fitomboana amin'ny finoana masina indrindra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Dia ho voninahitra ny anaran'i Jesosy ary amin'ny anarany ho anaovako izany vavaka izany. Amen. Amen. Amin'ity androany ity tsika dia hijery manokana ireo vato misakana ny fandrosoana. Na ny vato misakana ny fandrosoanao. Hitantsika tamin'ny vidéo farany teo dia hoe mieza ny androso amin'ny finoanao. Mieza ny androso. Izany hoe mila manao ezaka zasy ianao ny androsoana. Mila manao ezaka zasy ianao mba hitombony ilay finoana. Fa amin'ity androany ity indray dia hijery manokantsika ireo vato izay mety manakana ny olona iray amin'ny fandrosoany. Na hoe vato misakana ny fandrosoanao. Hebreo 12:12 dia ny 1 no vakintsika avy hatrany amin'ny anaran'i Jesosy. Koa amin'izany satria misy vavolombelona marobe toy izany manodidina antsika toy ny rahona dia aoka isika koa hanaisitra izay rehetra mitambesatra amintsika mba miniota izay malaky mahazo antsika ary aoka isika hiazakazaka amin'ny faharetana amin'izao fiazakazahana filokana napetraka eo anoloantsika izao mijery an' Jesosy tompo ny finoantsika sy mpanefa azy izay niaritra ny azo fijaliana fa tsy nitandro henatra mba azahoany ny fifaliana napetraka teo anoloany ka dia efa mipetraka eo ankavanan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra izy. Amen. Ny araka ny tenin'Andriamanitra izany dia hozy izy hoe aoka isika koa hanaisitra izay rehetra mitambesatra amintsika mba miniota malaky mahazo antsika. Amen. Azafady tompoko. Araka n'io tenin'Andriamanitra io zany dia voalohany indrindra ry hava-malala ny vato misakana ny olona amin'ny fandrosoany dia tsy inona fa izay mety mitambesatra aminy. Izay mety mitambesatra aminy, izay mety manavesatra azy. Misy zavatra izany izay mety mitambesatra amin'ny olona anankiray. Ka ny ahafahan'ny olona anankiray mandroso na mitombo amin'ny finoana dia ny anasorana satria hozy izy ny tenin'Andriamanitra aoka isika koa hanaisitra hanala izay rehetra mitambesatra amintsika. Aoka ianao hanala izay mety mitambesatra aminao fa ny sakana izay tsy ahafahan'ny olona mandroso dia izay mety manavesatra azy. Ary amin'ity androany ity amin'ny alalan'io tenin'Andriamanitra io dia hijerintsika zavatra na hoe vato misakana ny olona tsy ahafahany mandroso dia voalohany indrindra mitambesatra aminy ary ny faharoa dia ny ota izay malaky mahazo ny olona. Amen. Fa amin'ity androany ity tsika dia hijery manokana ireo izay mety mitambesatra amin'ny olona ary nahita zavatra maromaro izay mety manavesatra ny olona izay tenenin'Andriamanitra hoe aoka isika hanaisitra na hoe hanala izay mety mitambesatra amintsika satria anisan'ny vato izay misakana antsika tsy ahafahantsika mandroso ao amin'ny finoantsika masina indrindra. Dia voalohany indrindra raha izay mety mitambesatra ny olona izay tokony esorina dia tsy inona fa fahatsiarovana amin'ny fiainana teo aloha na ny lasa na mety manenina ianao tamin'ny fiainanao teo aloha
na dia hoe zanak'Andriamanitra satria ireo zanak'Israely any jereo any tantaran'ny zanak'Israely tena fianarana lehibe ho antsika mihitsy ny tanjon'Andriamanitra izy ireo mihitsy ara nefa ataoko hoe nitaraina tonga teo anatrehan'Andriamanitra ny fitarainany zanak'Israely no fanompoana mafy nafahan'Andriamanitra tao Egypte izy ireo ary rehefa navoaka an'Andriamanitra tao Egypte izy ireo dia teny andalana teny izy dia nanenina rehefa hitany ny tsy fisena teny andalana rehefa hitany zavatra mafy izay ny ainany teny andalana nanenina izy ireo ny tongolon'ny Egypte ny tongolon'ny Egyptiana nanenina izy ireo ny fiainany teo aloha aleona ihany ozy izy tany Egypta nefa ny hitanareo fa ny tanjon'Andriamanitra azy ireo dia any amin'ilay tondra-dronosy tantely any amin'ilay misy an'ilay fahatsarana indrindra fiadanana izay ny tanjon'Andriamanitra azy ireo fa na dia teo ary izany fanambaran'Andriamanitra izany dia mbola nanenina izy ireo rehefa nanenjika azy ny Egyptiana manoloana ny ranomasina mena natahotra izy ireo raiky tahotra izy ireo aleonay ozy izy maty tany fangatsy izy fasana any Egypta ry ava-malala izany dia tena fianarana ho antsika rehefa nafahan'Andriamanitra tao Egypta ianao teo amin'izao tontolo izao ianao dia aza manenina ntsony fa Andriamanitra dia manana fiainana tsara noho ny efa ny ainanao teo aloha manana fiadanana izany nefa nomanin'Andriamanitra anao ilay fiainana mandrakizay ireo zanak'Israely rehefa nanoloana izany dia monimonina tamin'i Mosesy sy nametsiny an'Andriamanitra dia inona tena hoe Andriamanitra mpamindra fo Andriamanitra be fitiavana dia ozy izy Andriamanitra tamin'i Mosesy lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso tia hampahery anao androany hoe ninona izay rehetra mety niadana ianao teo amin'izao tontolo izao nanam-bola sy ny sisa mety mahatsiaro ianao hoe rehefa niaraka tamin'i Jesosy jereo tsy zavatra mahazo anao mikorosofana sy ny sisa fa ireny rehetrarehetra reny ry ava-malala dia raiso fianarana ho anao fanamboaran'Andriamanitra anao fa Andriamanitra efa nanomana tsara ho anao hampangino ny feo amin'ny fahavalo izay tena anao hoe jereo ane tianao hatramin'ny ianao tonga kristiana tonga zanak'Andriamanitra dia jereo ny fiainanao aza manenina ny lasa izany fa ny tsara indrindra ny fanomanin'Andriamanitra anao amen ny tsara indrindra ny fanomanin'Andriamanitra anao satria mifahatsiarovanao ny fiainanao teo aloha dia tadidio tsara fa anisan'ny vato misakana ny fandrosoanao dia jerevo tsara hoe raha misy olona ohatra hoe mandeha izy miazakazaka izy kanefa izy mierika foana ny lohany mierika ary marina fa hienjera ihany ny hafarany ary tsy afaka niazakazaka mihitsy izy fa izasy ianao dia matoa no vidian'Andriamanitra na matoa hampandrenesan'Andriamanitra ny feoany dia satria tian'Andriamanitra sasy ianao ho tonga amin'ny tanjon'Andriamanitra izay efa nomaniny amen ka dia aza mahatsiaro na misaina intsony ny taloha ny fiainanao taloha fa Andriamanitra dia efa nanomana zavatra tsara ho anao mihoatra noho izay fa ny ainanao teo aloha aleloia ny vato misakana ihany koa ny olona ny amin'izay hoe mety mitambesatra aminazy dia ny ratra anaty izany tsy ratra ivelany toy ny hoe mety hoe nisy olona nandratra anao tamin'ny antso sy ny sisa fa tsy ratra ivelany no lazaiko anao fa le ratra ny anatin'ny fonao na hoe le ratra ao amin'ny ao amin'ny fonao izany amin'ny fo moa amin'ny teny malagasy dia na hoe amma izy amin'ny teny frantsay izany fa le ratra ao amin'ny fonao no tena anisany ihany koa izay mbola mitambesatra aminao izay mety anisany vato misakana amin'ny fandrosoanao mila mandinika tsara ianao mety mbola misy ratra ao anatinao tamin'ny fahazazanao tamin'ny fahatanoranao mety voaratra ihany koa ianao teo amin'ny fanambadianao na teo amin'ny tokantranonao na ihany koa teo amin'ny ankonan'Andriamanitra na tamin'ny hafa sy ny sisa fa ny tiako ambara aminao dia hoe ny ratra izay tsy sitrana dia mbola anisany vato misakana ny fandrosoanao amin'ny finoana amen ary ny fahatelo dia hoe ny tsy famelana ny heliko ny hafa na ny fahadisoan'ny hafa
tsy famelana ny hafa ary izany tsy famelana izany dia anisan'ny faka izay faka mangidy izay mety hitsimoka ao anatintsika ary voalohany indrindra nosimban'izany dia tsy isa fa ny tenantsika satria ao anatintsika ao izany fa isika dia nitomin'Andriamanitra hamela mandrakariva ny fahotan'ny hafa, hamela ny eloko ny hafa satria voalazan'Andriamanitra fa raha tsy mamela ny eloko ny hafa isika dia tsy afaka hamela ny elokontsika koa Andriamanitra araka ny vavaka izay nampianariny hoe mamela ny eloko tahaka ny namelanay ny hafa. Raha tsy mamela ny eloko ny hafa aloha isika tsy afaka ny hamela ny ihany koa Andriamanitra antsika. Rehefa tonga zanak'Andriamanitra isika fa mazava ho azy fa rehefa nandray an'i Kristy Jesosy isika dia namela ny fahotantsika rehetra izay vitantsika rehetra tany izy tamin'ny andron'ny tsy fahalalana. Fa rehefa kosa tsika tonga zanak'Andriamanitra dia na dia misy olona manao tsy mety amintsika raha dia mila mahay mamela isika ny heloko ny hafa. Amen. Mila mahay mamela isika ny fahatsoan'ny hafa. Fa raha tsy mamela isika dia tonga vato misakana ny fandrosoantsika ny finoana izany. Ary tonga faka mangidy mitsimoka ao anatintsika izany. Amen. Voalazany amin'ny Hebreo 12:15 hoe mitandrema tsara hoy ny tenin'Andriamanitra fandreo izy hiala amin'ny fahasoavan'Andriamanitra, fandreo izy faka mangidy mitsimoka abokorotana ka ho voaloto maro. Voalohany indrindra izany ny tsy famelantsika ny hafa dia tonga faka mangidy mitsimoka ao amintsika, tonga mandoto atsika ary ihany koa mitondra ihany koa mandoto ny hafa, mitondra fikorotanana amin'ny hafa. Ka dia androany dia tena hoe teo anatrehan'i Jesosy Kristy ireo zavatra telo ny fahatsiarovana ny fiainanao na ny fanenenanao fiainana teo aloha na ny ratra izay mety nahazo anao. Misy karazana mety hoe misy ratra azo tamin'ny alalan'ireo izay efa voateny teo ireo. Ary eo ny fahatelo dia ny tsy famelana ihany koa ny fahadisoan'ny hafa, tsy famelana ny eloko ny hafa. Ireo zavatra telo ireo dia anisan'ny vato misakana ny fandrosoanao, anisan'ny vato misakana tsy ahafahantsika mandroso amin'ny finoana masina indrindra izay efa napetraka Andriamanitra manoloana antsika. Tsy ahafahantsika mandroso, tsy ahafahantsika mitombo ara-panahy. Ka dia n'izao dinio ny tenanao hoe teo anatrehan'i Jesosy Kristy mba izy ilay mpandinika amin'ny fo sy ny vo, na dia mety mieritreritra antsika fa mety tsara angatao ny fanahy masina ilay fanampanazava mba hanazavanao na ny tenako izany, mba tsy ho voafitaky ny tenantsika isika, mba tsy hieritreritra isika fa efa ho tsara kanefa mbola misy zavatra mbola tsy mety any anatintsika any. Na isika raha dia mahalala, tsy mila ny olona no miteny amintsika fa isika rehefa mifandray amin'Andriamanitra dia aseho an'Andriamanitra eny foana, aseho amin'ny fanahy masina eny foana. Ka dia mino aho fa ny tenin'Andriamanitra dia tsy miverina foana any aminazy fa mba hatanteraka izay ampanirahany azy androany, mba hiasa ao anatintsika tsirairay avy rehetra. Amin'ny video manaraka isika dia hijery indray ny ota izay malaky mahazo ny olona. Ka dia izay ny famaranako ny izao fotoana izao dia hiaraka hivavaka isika. Raha eo mpamindra fotoko ianao, tena Andriamanitra tia anay ianao satria mahalala ny hevitra hiverana ho anay, hevitra tonga fiadanana fa tsy loza ho ianao. Ny tanjonao dia tonga anay any amin'ilay fiainana mandrakizay, le any amin'ilay tany izay tondra dronono sy tantely, ary ny ahitanay voninahitra ao. Ankehitriny izay Tompo dia mampiseho anay ianao ireo izay rehetra mety vato misakana amin'ny fandrosoanay, tsy ahafahanay mandroso, tsy ahafahanay mahita ny voninahitra ao. Ka ankehitriny izay Andriamanitra dia mangataka n'ilay fanampanazava mba hanazavana tsirairay avy. Dinio izay Andriamanitra ary ampalalao anay izay rehetra mbola hevitra mampahory na lalana mampahory any anatinay ihany, dia mamindrafo aminay. Ary taomy izay ho amin'ny fibebana, taomy izay amin'ny fanasitranana, taomy izay amin'ny famelana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ary mba hitondra izay rehetra manavesatra anay eo anatrehanao. Dia amin'ny anaranao Jesosy no hanaovana izany vavaka izany. Amen. Amen.